Mba nofinofin'ny olona rehetra zany hoe ahita an'Andriamanitra ao anatin'ny olana. Tantarana ramatoa anankiray no entiko aminao. Rehefa nanofy izy mba ahita an'i Jesosy, mialoha izany nefa dia hivavaka isika. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izahay afaka mbola hiara-hianatra ny teninao indray amin'ity fotoana ity ka kasio ny fonay mba ho tonga tany lonaka hanirian'ny teninao ka hamoazanay be. Aminaran'i Jesosy no hanonona zavavaka izany. Amen. Rehefa nisafotofoto teo amin'ny fiainan'ity renim-pianakaviana anankiray ny olana maro samihafa dia resy lahatra izy fa te hahita mafy an'izany Jesosy izany. Nahoana Jesosy no tsy mba olona tahaka azy, mba hanatona no hitan'ny maso. Rehefa tonga ny alina dia resy tory ilay renim-pianakaviana. Atao anatin'ny nofiny dia nanofy izy ny nahita an'i Jesosy. Nisy olona anankiray nitarika azy mba hiakatra totohatra anankiray. Totohatra izay mety efa somary ratsiratsy ka tsy maintsy mijery eny ambony zany raha mandeha amin'ilay totohatra io. Dia eo ambony eo no mahita an'i Jesosy rehefa avy eo. Ny zavatra niseho dia nahita an'i Jesosy ilay ramatofo. Narahany daholo ireo dingana izay nomena azy. Dia niafarany nahita an'i Jesosy azy ary tsapany fa nalefaka izy ary nahita, nahazo fanantenana indray. Teboka vitsivitsy no zaraiko aminao. Hitan'Andriamanitra ireny fitarainan'ny fonao ireny. Atojo zavatsarotra, atojo fitsapana, tadio fa hitan'Andriamanitra ireny. Hitan'Andriamanitra ilay faniriana lalina ao am-po izay maniry mafy ny hahita vahaolana, maniry mafy ny hahazo fandresena. Tadio fa Andriamanitra dia manome hery anao anatin'ireny tomaniny fo ireny. Ny teboka faharoa dia izao hoe misy lalany ny finoana. Ity ramatoa ity tao anatin'ilay nofy izay hanatsoahantsika lesona hatrany dia niakatra ao amin'ilay totohatra. Tadio fa Jesosy dia any ambony. Ny masonao dia ampanjino, ataovy mibanjina an' Jesosy izay any ambony. Aza mijery ny manodidina, aza mijery izay mety ho fanakiviana avy any ivelany fa Jesosy mpanjinona. Ny fahaefatra manarak'izany dia izao hoe rehefa mibanjina an' Jesosy ianao dia izy no manova ny fomba fijerinao. Ilay fomba fijery efa feno ankiviana teo, ilay fomba fijery efa mila hamoy fo teo dia lasa velom-panantenana indray fa azo fandresena. Ny tiako ampitaina aminao dia izao hoe aza kivy amin'ilay fitsapana, amin'ilay mety ho tafio-drivotra, amin'ilay mety ho fiovanin-javatra tampoka, ilay mety ho contre-temps tampoka eo amin'ny fiainanao. Tadio fa eo Jesosy mibanjina anao izy, ampanjino aminy koa ny masonao fa izy afaka hanatsotra ny tanany indray, ka hanatsotra ny tanany ka hanonona fiadanana ho anao ary hanome anao fandresena mahereza ary mahatanjaha amin'ny mety ho fitsapana rehetra fa eo akaikinao eo Jesosy. Hivavaka isika. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izahay ny amin'ny fotoana izay nomenao indray. Afaka niara-nianatra ny teninao. Fantatray Tompo fa ianao dia manana faniriana manokana mba hanome anay ny fandresena. Ka misaotra Ray Malalo fa vonona izahay ny handray izany fandresena lehibe avy aminao izany. Aminaran'i Jesosy ilay mahery indrindra izay mampandresy anay isaky ny ray mandingana no hanonona izany vavaka izany. Amen.